La 4G Batelma vous présente Ni Vavao. Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavao. No resahana matetika sy etaetany maro tato atony momba ny tsy tokony isin'ny fironana politika eo amin'ny mpiasam-panjakana, ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ho an'ny ambandain'ny antoko iray na maromaro. Tsy izany nefa ny zava-misy ankehitriny, ny trano-panjakana, fiarakodia-panjakana, ny volam-panjakana eny hatramin'ireo olo-panjakana sasany no ampiasain'ny filoham-pirenena ampelezana viana, tsy viana-panjakana fa fisandratana 34. Miamafy ny fanoherana ataon'ny mponina amin'ny fitrandrana ataon'ny tolarsanda amin'izao fotoana izao tato anatin'ny roa andro. Miampitombo isa ireo mponina manatevi-darana ny fitakiana fampiatoana ny fitrandrana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray any Venezuela, misy nikasa namono ny filoham-pirenena Nicolas Maduro ny sabotsy teo. Ampolin'ireo efa voasambotra ary voatontonona ambadika izany ny ankolafy havanana sy ny filoha kolombiana. Nadindindreo avy-hatrany ary. Finaritra tompoko lasy tompoko vavy-manasanao anaraka amin'ny vavao amin'izao alady alina izao. Nanomboantsika ny vavao dia nirasahana matetika sy etaetan'ny maro tatoato ny momba ny tsy tokony isin'ny fironana politika eo amin'ny mpiasam-panjakana, ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ho amin'ny antoko iray na maromaro. Tsy izany nefa ny zava-mitranga ankehitriny. Ny trano-panjakana, ny fiarakodia-panjakana, ny volam-panjakana eny hatramin'ireo olo-panjakana samy ampiasain'ny filoham-pirenena ampelezana ny viana izay tsy viana ny fanjakana fa fisandratana 34. Ny antsipirin'izay ary. Raha mangetaetany rehetra fefalany andro sy tsy mifanaraka amin'ny vanim-potoana iainantsika izao intsony ny fironana politika eo amin'ny mpiasam-panjakana, ny fampiasana ny fitaovam-panjakana ho an'ireo ambaindaina antoko iray na maromaro ary ny fahefa-panjakana. Tsy izany nefa ny zava-mitranga fa ny mifanohitra amin'izany aza amin'ny fampiazana ilay viana fitsandratana 34 ataon'ny filoham-pirenena Rajaonahary Mampianana Hery amin'ny faritra maro manerana ny nosy. Ampiasainy daholo na trano-panjakana, fiarakodia-panjakana, volam-panjakana, eny hatramin'ireo olo-panjakana sasany aza, na dia tsy hita soritra ao anaty PGE na ny programa anasan'ny ankapobeny fanjakana aza, ity viana fisandratana 34 ity. Dia ho diso ve ny filazana, hoy ny mpanara-baovao maro, fa efa mihevitra ny tena no ambonin'ny lalàna tanteraka ny filoha ankehitriny, vokatr'ireo didy roa navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana, manoloana ny tokony ampatoana azy tamin'ny toerany. Noho ireo fanitsaka tan-dalam-panorenana nataony matetika sy miverimberina, tsy henatra tsy tahotra ihany koa ny fampiasana ireo olon'ny antoko SVM na mpidirina amboletra tao anatin'ilay governemanta iombonana, amelezana ny hafa, indrindra ireo heverina ho mpifanarina mivantana amin'ny tena amin'ilay fifidianana filoham-pirenena, ny tsy maintsy hatrehana ho fialana amin'ny krizy, vokatry ny tsy fahombiazana ny raharaha-panjakana tao anatin'ny 4 taona sy tapany mahery zao. Hany ka ny fahazoan-dalana efa nomena sy notanana ny tsoratra mazava zao azy, dia terena ho tsipan'ireo tompon'andraikitra eo ambany fitantanan'ireo mpitondra SVM. Sao adin'ny filoham-pirenena aza, fa mbola filoham-perinasana izy hatramin'izao, ary mbola tsy nanambara ny filatsahany ho kandida filoham-pirenena tamin'ny fomba ofisialy, ka tsy mitovy velively amin'ireo kandida hafa. Izay tokoa ve le hoe sady mamy ny atso no finy eroa? Sady efa tsy takona fenina intsony koa ny hoe mbola irotsaka ho kandida ny filoham-pirenena ankehitriny, manoloana iren'ny Alany Rivo Rakotovao tsy ho filoha hitantana intsony ny atoko SVM ireny. Tsy maintsy ilay toerana miteritoerina ho filoham-panjakana mpisolo-toerana no homanina aingana, ampiasana ny fahefa-panjakana toy ny mahazatra, ampandaniana indray ny kandida atolotry ny antoko SVM. Dia tsy maintsy antehatra amin'ny fahefa-panjakana toy izany ve no ny tahotra ny fitsaram-bahoaka ara-pomba demokratika amin'ny fifidianana tsy maintsy ho hatrehana ny volana Novambra ho avy izao, dia mba aiza ho aiza ny toeran'ny enatra amin'izany.
Lafo mafahoafa kosa indray dia miamafy ny fanoherana ataon'ny mponina ny fitrandrana izay ataon'ny Toliara Sands amin'izao fotoana izao tato anatin'ny 2 andro miampitombo isa ireo mponina nanatevi-daharana ny fitakiana ny fampitona ny fitrandrana. Fanadinka eto Andriatsina. Ny faraika amin'ny 30 ny volana Jolay lasa teo namoaka fanambarana ny kolektif tany ny Kradoi ary ny fikambanana mazoto fa tokony hofanana ny fanambarana manmevana ny orinasa Toliara Sands sy ny fandrahonana ireo mpiary ny tombotsoa iombonana ao Toliara. Na izany aza, mbola mitoy ny fandravana sy ny fandrahonana ataon'ny orinasa raha ny loharanom-baovao azo. Arak'izany, ny zoma sy omaly sabotsy, ny lahatra ny azon'ny lapan'ny tanàna ireo mponina any an-toerana naneho ny tsy fankatoavan'izy ireo ny fitandrahana ataon'ny orinasa. Ya tsy milamina mihitsy zany aty Toliara efa 3 andro efa hatramo zay vao mainka nafana moa zany ny fanoherana an'le orinasa Toliara Sands izay niraisy ny orinasa vaovao indray avy any Aostralia hoe lasa hoe basy Toliara. De noho le famoahana an'le décret tamin'le DIP zany nataony tamin'ny conseil des ministres tamin'ny 17 juillet teo dia zay efa zongalana de hoe afahana manimba an'le hoe ny tany sy ny zavatra iainan'ny mponina any de vao mainka n'olona romotra. De filaram-be tao Toliara omaly lahatra avy amin'ny any bureau ny chef de région tany de mandrapatonga tena amin'ny lapan'ny tanàna satria tao amin'ny lapan'ny tanàna tao ny ministra maromaro zanaky ny Toliara moa sy ireo olom-boafidy mivory miaraka amin'ny orinasa izay hitrandraka ny tany malagasy. Tsy fantatro inona ny kononkononao de niandro tao ivelala olona ary tsy tapitra raha tamin'ny 7 alina tamin'ny ariva. De izay zavatra zay zany mbola hitoy satria tsy manaiky mihitsy ny olona raha tsy foanana le DIP, raha tsy foanana iny conseil des ministres iny izay manimba zavatra zany fa tonga de teny midina fotsiny fa tokony mba jerena ny fiainan'olona ny fotony ny tombotsoa iombona ny malagasy satria resy foana atsika zany hatreto amin'ny resaka fitrandrahana satria tonga de alefa foana le izy. De mbola mafana ny raharao Toliara fampiresahana mandrakizao tsika miresaka zao ary mbola mitoy. Ankoatr'izay, ny ben'ny tanàna ny Ankilimalintika tena nanome baiko ny dinabe amin'ny fitsamborana ny Teora Kotovao, foloan'ny fikambanana mazoto raha vao mandalo any an-toerana. Naneho ny heviny ity farany ary nilaza fa tsy ny tombotsoa ho an'ny olon-tokana ny tokony ho jerena sy ho arovana eto Madagasikara fa ny tombotsoa ho an'ny be sy ny maro ary ny tanànaka Amapara. Io manko aratsika malala fa matetika ny olona rehetrarehetra zany mitambazotra ao anatin'ny resaka fitondrana na amin'le adoko zay na le parti de miaro foana ny tombotsoa an'le vahiny, miaro foana ny tombotsoa an'le parti sy le ekipa ao anatiny zany reny olom-boafidy reny, misy maire, misy fantatra rao ny tiako resahana eto amin'ny Madagasikara eto. De zay mahatonga olom-boatendro ao anatin'izany zavatra zany. Zany zavatra zany tsy ekena tsony, tsika efa mifo zao. De zay zavatra zay zany misy manao an'io, misy miteny an'io fa tsika tompony Madagasikara, tsika malagasy miaraka amintsika ao anatin'le fiarovana ny tombotsoantsika sy izay tsy hamono antsika tsy hanimba ny taranaka zany fa misy zay zavatra zay fa tsika any miaraka amin'ny labetabe tsy zavatra tahorana io fa ho hitantsika moa ahoana ny toyany fa ny olona ty aloha zao ao anatin'ny resaka hoe révolution fanoherana tanteraka ny fitrandrahana ny tany izay iveloman'olona ty izay hanimba tontolo iainana, hanimba ny kolotsaina izay tsy nanana mihitsy fa norobitsy sy le vahiny foana ny velona ao anatin'le izy. De izay zavatra zay tsy tokony olona tiany tsy miany ny resaka an'io fa tanindrazan'ny malagasy ary na Madagasikara ty olovainy taranaka ivelomany taranaka atsika ivelomany Madagasikara sy malagasy mihitsy. Tsy anaiky hatramin'ny farany araka izany ireto mponina any an-toerana manoloana ny fanombanan'ny tontolo iainana sy ny kolotsaina any amin'ny faritra atsimon'ny nosy izay ataon'ny orinasa Toliara Sands. Tahaka ny mahazatra tonga eto amin'ny pejy dokavarotra isika aorianan'izay nijeritsika mahakasika ny fahazahoana rano fisotro madio eny amin'ny faritra iva eny eo ihany koa ny maresaka iraisam-pirenena dia ny saika anisan'ny kasa namono ny filoham-pirenena Nicolas Maduro any Venezuela. Rehefa avy eo ary. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus.
Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers Faf et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Vibrez au rythme des couleurs Orlac. Orlac, c'est une large gamme de peintures pour vous accompagner dans tous vos projets de rénovation, d'aménagement et de décoration intérieure et extérieure. Avec Orlac, réinventez la décoration de vos espaces et objets préférés. Retrouvez Orlac partout à Madagascar. Orlac, osez la qualité. Yeah. Ankoatra ny judo a, tiako koa mikarakara cantonné miaraka amin'ny jumbo poulet. Tsiro vaovao, Jumbo épice, misy vitamine A, zato ariary. Jumbo, mampatsiro ny nahandroko. T'es la meilleure. Combien d'équipes ont remporté 2 championnats consécutifs? Pratiquement aucune. Caroline, t'es la capitaine. Les filles comptent sur toi pour mener cette équipe vers la victoire. Comptez sur moi. Cette année sera notre année. Il y a eu un accident. Quoi? Est-ce que l'équipe West Volleyball remportera un 2e championnat consécutif? Vous êtes toutes des femmes fortes, alors gagnez ce match pour vous-même. alohan'ny resantsika mahakasika ny rano dia tsikaritra tamin'ity androany ity fa tapaka intelo ny jiro teto andrenivohitra androany alahady. Tsy fantatra moa no anton'izany hatreto ary mampametra-panontaniana ny mpanjifa ny mahakasika izay fatapahana izay. Ho tantena aminao eto ihany moa no ny antsipiriny mahakasika izay fatapahany jiro izay. Fa ny anoisantsika ny vaovao dia noho ny tsy fampin'ny fotodrafitrasa ny fahasimbana tsikelikely izany ihany koa no olana. Tsy ahafahan'ny mponina eny amin'ny faritra iva mahazo rano fisotro madio raha nambaran'ireo fikambanana misehatra ao anatin'izay. Mikaela Romarina. 70 isanjaton'ny malagasy no tsy misitraka ny fahadiovana sy ny fidiovana ara-dalàna. 120 isanjato kosa no misitraka rano fisotro madio. Raha ny taray marika navoakany eo anivon'ny fiarahamonim-pirenena OASH. Taray marika izay azo lazaina fa mbola ambony ny taha raha oharina amin'ny firenena mandroso. Raha ho an'ny eto andrenivohitra, ireo faritra iva no misehatra izany olana izany raha ny nambaran'ireo fikambanana izay misehatra eo amin'ny famatsiana rano. Isan'izany ohatra ny fokontany Andotam-pianaka voalohany, fokontany Andotam-pianaka faharoa, ny fokontany Andotam-pianaka fahatelo ary ny fokontany Akasina. Voalohany indrindra aloha izany dia ranony jirama no azon'ireo olon'ireo isaky ny sekitera sy ny fokontany rehetra any. Fa ny indrokely na dia eo ary ny famaroan'izy ireo dia mbola tsy ampy ny fotodrafitrasa izay manaparitaka ilay rano madio. Ka noho izany mbola miezaka zany izay tompon'andraikitra. Dia eo koa lay le pression-le rano zany ety amin'ny faritra ty tena iva be. Iva misy ary angaviana tompon'andraikitra ny jirama moa zay mba hijery an'izay ihany koa. Fa tena iva misy kely zany mandeha kely zay izy. Dia io zany tena mahatonga an'le filarana be misy tarasoka be le fahazahoana rano. Io mampatonga an'le filaram-be misy amin'ny borona tsirairay avy. Miisa 720 ny popon-drano mamatsy ireo fokontany efatra ireo. Ankoatra izay na misy aza ireo fotodrafitrasa izay tsy mahasahana tanteraka ireo olona manana olana amin'ireo rano fisotro madio ireo
dia mametraka olana ihany koa ny fahanteran'ny fantsona manaparitaka rano. Raha ny sapokotany aloha zany dia tena hoe mbola tsy ampy dia foto-drafitrasa misy. Indrindra moa zany ny fahanteran'ny fantsona izay mahatonga an'le pression kely dia kely tonga any amin'le foto-drafitrasa zany dia manjary misy faritra zao ohatra ny any amin'ny lalam-by dia amin'ny 3 maraina ny olona no mifo mandahatra zerikanina dia tsy mahazo rano raha tsy amin'ny 7 maraina amin'ny 9 maraina. Zay zany olana be manjary voakala le ponina zany amin'le fakana rano. Misy ihany koa nefa manararoatra zany amin'ny alina mangalatra an'ireo bidon milahatra zany dia fo le olona maraina zany manantena fifambany akaikikaiky no vavapompy le zerikanina tsy hita. Dia zay zany olana tena mampitaraina be ny ponina ety amin'ny faritra iva moa zany. Andalana kosa ny fitadiavana vahaolana raha ny fanazavan'ny eo anivon'ny commune Antananarivo renivohitra. Dia mitady vahaolana entina hanatsarana izay foto-drafitrasa izay satria ireny zany raha mijetrika zany ny tio an-drano izay mitondra ny fantsona makany amin'ny ireny foto-drafitrasa ireny zany dia efa tena tsanainy. Mbola maro ny ezaka tokony ho atao raha ho an'ny fahazahoan'ny olona tsirairay hisitraka izay rano fisotro madio izay. Ilaina ny fampiovarana sehatry ny rano fisotro madio raha ny eto amintsika hatrany. Miandry ireo tamberina ndraikitra avy amin'ny fanjakana ny vahoaka malagasy amin'ity olana maro ity. Niseraka izany ny fionamben'ireo mpamatsy rano amin'ny fokotany 4 tao anatin'ny boriboritany voalohany ny farany herinandro lasa teo. Maresaka iraisam-pirenena kosa indray dia any Venezuela. Nisan'ny kasana mony ny filoham-pirenena Nicolas Maduro ny sabotsy teo. Ampolony efa voasambotra ary voatotoana ambadika izany ny Ancolaf Havanana sy ny filoham-pirenena Colombiana. Fanadina. Nandritra ny kabary nataon'i Nicolas Maduro ny sabotsy teo. Nandritra ny fankalazana ny faha 20 taona ny garde nationale noho nisy fipoahana tampoka nanapaka ny teniny ary nampitsoaka miaramila rehetra izay nanao ny matso. Rano vavao navoaka ny manam-pahefana any an-toerana nandratrana miaramila maro izay fipoahana izay ary 30 minitra tateo aorinan' izay fipoahana izay nanao fanambarana ny gouvernemanta. Exactement 5 tamin'ny 10 ora mahery 40 minitra ny hariva teo nisy ny fipoahana maro izay eno ary taoriana ny fanadidina natao drone nitondra bomba ireo nipoaka ireo teo akaiky ny filoham-pirenena izay fipoahana izay sy ny toerana misy ny matso. Ary fantatra ihany koa fa ny filoham-pirenena Nicolas Maduro ny kendrena tamin'ny zany. Taorinan'izay nanao fanambarana ihany koa ny filoha venezueliana ary nambarany sady fa misy ny fisamborana sy fantatra ireo tompon'antoka. Il y a eu un attentat contre moi aujourd'hui. Nisy ny fampiororona niatra tamiko androany ary mino tanteraka aho fa ny raha ny valon'ny fanadadiana dia namoaka fa ny droite sy ny ultra droite venezueliana no tompon'antoka amin'izany. Ary ny anaran'ny Juan Manuel Santos no ambadika izao rehetrarehetra izao. Isan'ny mpanohitra sy fahavalo Nicolas Maduro io filoham-pirenena Colombiana voatonontonona io. Ratsaivana efa tamin'ny taona 13 izy no nipetraka teo amin'ny toerany mahafiloha venezueliana azy ary maro ihany koa ireo mpanenjika azy. Ety ampamarana dia azadinoana aoriana ny fampalalam-baovao anarahanao ny fandaharana manokana izay nataony fanirisoa Ernevo. Izy moa dia fantatsika fa irotsaka hovidiana filoham-pirenena. Ty izay mamarina vaovao tamin'ity alina ity ankasitrany ianao nanaraka izany. Sofa tsara atao. Narainao teo ny fampalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.